Hatreto aloha raha mivalim-pikarohana ny karazana insekta rehetrarehetra dia fihinana avokoa. Ny mamatotra ny hoe fihinana na tsy fihinana ny insekta anankiray dia ny nahazahoana anazy zany ny loharanon'nypoirana, zany hoe misy ny atao hoe traçabilité zany. Raha eto Madagasikara zao ny tena fihinana dia ny valala. Ny andiam-balala azo hohanina tsara mihitsy raha toa ka mbola tsy nampinasiana namendrahana famonoana bibikely. Misy ihany koa amin'ity faritra ampovoantany ao plateau ty misy ny atao voangory. Dia amin'izao fotoan'izao efa azo atao ny miompy ny atao hoe angelikary. Dia azo atao koa amin'izao ny miompy ny atao hoe ver de farine. Ankoatran'izay moa zany misy an'ilay hoe black soldier fly andresahana teo izay lalitra iny na olitra mainty ozy tsika, afaka ompiana izy. Ny bibikely fihinana na ny insekta dia fomba anankiray ahafahana miady amin'ny tsy fahampiana sakafo eran-tany satria mitombo dia mitombo ny isan'ny mponina. Ny insekta nefany mora ompiana kokoa izy satria ny faharetany zao ny fiompiana anankiray dia 5-7 andro eo. Zany hoe 5-7 andro mitovy amin'ny poulet de chair ihany zany dia efa mahazo vokatra ianao. Ankoatran'izay ny insekta dia ny ataontsika hoe 5-7 isan-jaton'ilay biby no azo hohanina. Raha ohatra tsika maka omby ohatra, ny omby tsy azo hohanina daholo ny omby rehetrarehetra. Ny taolany miala, ny tandrony miala daholo izany rehetrarehetra zany dia efa aty amin'ny 50 isan-jato, 80 isan-jato aty isany azo hohanina. 50 hatramin'ny 20 isan-jato, 70 isan-jato ny vatan'ny insekta dia protéine avokoa, zany hoe concentré de protéine en soi zany. Betsaka ny olona manao an'ilay fiompiana insekta, indrindra ny fiompiana lalitra ho an'ny biby fiompy, fa mbola tsy misy statistika mazava, tsy mbola misy données mazava miteny hoe zao ny vokarin'i Madagasikara amin'izao. Fa kosa raha jerena ny fahavononan'ny olona sy ny fahavitrihan'ny olona manao an'ilay izy dia hita hoe manana ny hoaviny eto amin'ny famokarana protéine eto Madagasikara ny insekta. Ny hatreto aloha zany tena hoe objectif voalohan'ny plateforme magique dia ny identifier hoe iza daholo ireo acteur ao anatin'io sehatra io. Ny tanjona manaraka avy eo dia ny ampahafantatra ny atao hoe label onto responsable. Rehefa mipetraka ny label dia misy norme ao tokony hoe arahan'ireo acteur rehetra amin'ny sehatra ao anatin'ny io fiompiana io. Ny tanjona dia hanatsarana ny kalitao, ny vokatra. Ny forum izay eritreretin'ilay plateforme GIC karakaraina dia atao amin'ny salon FIA, Foire internationale de l'agriculture, any Tanjombato. Le anaran'ilay forum moa dia hoe FIAM, na hoe Forum des insectes pour l'alimentation humaine et animale. Ahitana anareo acteurs rehetra misehatra amin'ny filière insectes comestibles io zany ny fahatongavana amin'ny io fotoana io. Ny tanjona dia ny ampahafantatra ny filière insectes comestibles io.